Miarabatsika piraitan-drazana amin'izao arivarivo izao. Voalohan-teniko dia misaotra ireo mpikarakara sy ireo nasa nijoro ankeo teo amin'ny kianjanam-bozatofo sy teny amin'ny 13 Mai. Ninona fampiororona sy fanenjehana isan-karazany fanampariahana vola be izay nataon'ireo mafia riday asy ry siteny nentina nanara-mana an'ireo ondrakondrafana sy kely atidoha mbola mivarotra ny firenena amin'ny alalamina vola kely. Tadidio fa vola 300 000 FMG par personne no mba nizaraina an'ireo olona tsirairay avy ireo ny assidu sy ny karazany entina nanoerana niny tolony dia toy izany koa reto hoe miseho azo bandeau rouge jilamboty reto tsy izay tsy malala niny bandy iny zanaka mpanao politika efa reraka ihany koa reny. Fa zao efa niteny taminareo indrindra ianareo vahoaka tsotra zany, efa niteny fa tsy misy tsony herim-pamoretana azo atao Madagasikara rehefa manao fihetsiketsehana. Zany akory tsy sanatria fampirisihana anareo fotsiny hidiny eo amin'ny 13 Mai fa tena fampirisihana anareo hijoro fa efa mazava ny lalao ankehitriny. Raha nitafika sy ny gendarmerie dia efa niteny mazava mihitsy fa tsy hiditra nitsehatra intsony amin'ny fisambosamborana na fandratrana zay olona manao fihetsiketsehana mitaky ny zony. Efa mazava zay teniko zay ary voapirofo izy ankeo, ditanareo tsara mihitsy fa tsy nisy akory sakana, tsy nisy fampitahorana na fisamborana ninona niseho teo. Maro ianareo no niteny tamiko hoe any amin'ny messenger hoe zay aty ambony aty, zay ary eny za aloha zany comprendre ihany amin'le tahotra satria betsaka koa le dotandroka ataon'reto mpitondra jilamboty jilambavy reto. Fa tadidionareo zany re olona, tadidio zay teniko zay. Fa manomboka zao raha irotsaka eo amin'ny 13 Mai ianareo dia tsisy hikitika anareo ao. Tadidio zay teniko zay. Matoa ny teny an'iny any keo mandehana ampio ireo mpianatra ireo efa fantatro fa tsy hisy mpitandro filaminana hetsika sy hisambotra anareo zany ao. Dotandroka fotsiny reny ataon'ry Gasikara hoe tsy nazo alalana, tsy mila alalana intsony. Nanomboka tamin'ny heritaona iny ny fidinana an-dalambe, tsy mila alalana intsony, tsy mila mangataka toerana intsony fa natao toerana anehoanany fanehoan-kevitra ny eo amin'ny parvian'ny 13 Mai. Dikan'izay tokony hiala am'izay ny tahotra eo aminareo. Esory am'izay ny fiororona isan-karazany fa izay ny fitaovana ampiasain'reto jilamboty jilambavy reto ampitahorana anareo. Averiko ihany tsy misy fonja zany, omby olona ray alina ao Madagasikara, tsy misy zany. Ary raha andatsaka raha izy, amono izy, dia tadidio fa tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika zay tena andatsaka zay anatin'ny lavakalalina zay ataontsika hoe aninenany rehefa kelikely eo. Ka zay mahatonga amin'ny tenanareo hoe aza mitsahatra raha mbola mitoy io tolona io satria fantatro fa tsy maintsy hitoy io. Tsy hisy antenimieram-pirenena oravana zany eo, tsy misy ACC oravana zany eo. Olona mpiara-mihinana sy jilamboty miara-mihinana sy mangalatra daholo reo, tsy maintsy mifampiaro reo, mifampitazony amin'ny tendan-keliny reo. Ka dia zay ny teneniko anareo hoe aoka zay ny tahotra, aoka zay ny orooro fa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana. Ninona niza mbola mampitahotra anareo dia hijoronareo vahoaka. Fa matory mpianatra reny nasany joro teo, tsy nieritreritra ny mety ny amin'ny tenany izy reny, tsy nieritreritra ny amin'ny mety ho faratrana ho azy izy reny, fa noho ny fitakiana ny zony, fitakiana ny fahamarinana, fitakiana ny fiaizany avy ady atao amin'ity mafiasy jilamboto isan-karazany ity, ny amin'reto olona tsy manana fahalalana akory mitondra fanjakana. Tsy hitako intsony zay tokony mbola antony atahoranareo. Efa mazava zao fa na ny solika tsy misy intsony, ny delestage efa enjana be, ny rano tsy misy hosotrona, ny sakafo moa dia efa tsy haiko intsony mody lazaina fa mividim-bary ny hidiny. Fa tadidio fa afaka volana vitsivitsy vidim-bary io tsy ho zaka ny volanareo vidin'io. Efa lasa ny karana daholo ny resaka vary famatsiana vary ao Madagasikara.
rehefa kelikely eo aza fetsifetsen'ny olona mijany ka de zay ny teneniko aminareo hoe rehefa itoy io tolona io midina am'izay ianareo antsehatra, midina am'izay ianareo fefa betsaka ny miandry anareo ao ambadika ao ary za miteny fa ho hitanareo ny zavatra iseo fa mila ny farisianareo anampy an'ireo mpitolona rehetrarehetra. Zay no teniko aminareo androany fa de Madagasikara amin'ny malagasy ary tsy maintsy mandresy ny malagasy na inona ny tadidio fa mitomboka amina zavatra tsotsotsotry ny reny foana ny tolona hatramin'izay ary efa samy nakalesona daholo ny mpitondra rehetrarehetra teo le misous-estime hoe reo ve foty tadio fa zany zao mba fomba fiadiny reto fakifakin'olona isan-karazany reto mampandotry hoe reo ve mba mpitolona, reo ve mba mpitolona. Zay indrindra mahatonga ampirisika anareo asehoy azy am'izay ny herintsika vahoaka fa anjaratsika am'izay zao ny maneho fa matanjaka tsika fa tsy misy mpiaro zany reo fanjakan'reo, tsy misy mpiaro zany reo fakifakin'olona miaro an'ireo. Zay fa de mahereza daholo ry malagasy de Madagasikara amin'ny malagasy. Fifidiana fa pouvoir régulateur ny fitenin'ny ACC azy namoany an'le didy nanomezan'inay an'le pouvoir zany hoe zahay nandray an'io de voalaza mazava ao anatin'le didiny ACC fa tsy rava ny institution zay misy fa mitovy ny asa. Zay no miatreto anjaranay zay ihany koa ny angatahan'ny Union africaine sy ny SADC no mitondra malakilaky amin'le fifampiresana hitongafantsika amin'izay rafitra tadiavinao zay. Raha izao za tsy afaka mandrava rafitra, zareo koa tsy afaka manala eo raha mamaky tsara ny décision iny nareo fa ny fifampiresana zay ho avy ny concertation nationale no ametrahantsika an'izay tondrozotra matimatesan'ny mpanao politika io zay tondrozotra tadiavin'zareo areo areo manahirana ny mpanao politika io ao satria rehefa namoaka an'le tondrozotra zahay de tondrozotra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny concertation sy makany amin'ny fifidianana ny navoakanay fa tsy le tondrozotra neritreretiny zana le mizara gateau azonareo le izy de zay mamikorontana be ny ao fa za mino fa rehefa vita ny concertation nationale mivoaka le tondrozotra milaminy eo de mandeha tsika makany amin'izay concertation nationale zay malaky de malaky hamoatsika n'izay tondrozotra ilain'zareo zay de ametrahana an'le rafitra zay tadiavinareo le rafitra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny fifidianana makany amin'ny 5e république. Zany hoe ny andrisihanay ianareo de miomana sahady amin'le fifampiresana zay hanomboka toato efa mandeha zao le resaka refonte électorale fa manova ny resenitsika zao de hiditra amin'ny refonte électorale iny asa aparalele de anomboka toato satria raha tsy diso au mois de juin izy zay manomboka ny concertation nationale. Ny concertation nationale des jeunes ny lancement officiel amin'ny 14 avril zao ho anareo tanora manokana zay concertation zay efa mandeha daholo io isaky ny secteur, manao ny miaramila, manao ny gendarme, manao ny police, manao ny environnement, manao ny samy manao ny assise sy ny concertation reo mba hoentina makany amin'ny concertation nationale. De ny anareo jeune atombokay manomboka amin'ny 14 avril zao ny concertation nationale des jeunes fa ho avy amin'izay fanovandravitra teneninao zay io arakaraka zay lazay ny concertation nationale. Zay ny mikasika an'iny.